Miarabantsika tsirairay moa zany amin'izao fotoana izay ionantsika zao par rapport n'ilay resaka nifanaovantsika teo amin'ilay tafatafa izay ho ataoko eto. Mety gaga anareo angambany raha ohatra ka nisy ny publication izay nataoko mahakasika ny toetra raha misy amin'izao fotoana izao. Mifono zavatra maro iny lohahevitra izay soratako iny, izay hoe tsy lamina mihitsy ny Madagasikara raha ohatra ka tsy nirafitra centralisme no iainana eto. Betsaka anareo no nandefa message hoe diso ny zavatra soratanao, hoe tsy tokony io no soratanao fa tokony ho décentralisation. Tsy diso ihany koa nareo raha ohatra ny teny an'izay. Fa tiako fotsiny ny hamoanareo, hanaitra anareo par rapport ny situation izay iainantsika amin'izao fotoana izao. Nareo ve tsy mahatsikaritra, tsy mahatsikaritra ve tsika hoe Tananarivo irery ihany io Madagasikara io? Fa ankoatran'ny Tananarivo tsy Madagasikara. Olom-boafidy no miteny zao ary mba manana toerana eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Mahalala zavatra marina, mahita zavatra maro ary mahatsikaritra inona ny zavatra tena misy amin'ny fotoana izay fampiresantsika zao. Matoa ny soratako izy iny fantako inona no tiako atongavana. Dia zay hoe tsy Tananarivo irery io Madagasikara io, fa ny faritany rehetra Madagasikara io. Voaboasako angambany ary tsy verenako atao ity vidéo ataoko ity rehefa mazava aminareo zavatra ampitaiko. Misy fandaminana eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Dia amin'izao fotoana izao tsisy mpanao politika avy any amin'ny faritany rehetrarehetra any. Tsisy influenceur ave any amin'ny faritany rehetrarehetra any. Aiza izy amin'izao? Matoa tsy mivoaka, misy zavatra tsy azony ao. Ny fanenjehana ny fitondrana misy amin'izao, ny fanakorontanana, farantampony misy amin'izao, tsy tonga ho azy. Fa manipulation des masses reny. Mba tsy atakarantsika hoe inona marina moa zavatra mila tongavana. Nipetraka tao anatin'ny 12 taona ny fitondrany Andry Rajoelina. Nanala ny fitondrana izay nataony président Marc Ravalomanana tamin'ny alalan'ny coup d'état. Nijoro ny team nandritra an'izay fotoana zay, 12 taona zay, fa tsy nahavita nanala any Andry Rajoelina. Ary niaraka tao anatin'ny firaisan-kina zahay sy ny team sy ny antoko maro samy hafa fa tsy nahavita nanala ny Andry Rajoelina sy ny mpiaradia aminy. Midika zay fa natanjaka fitondrana teo aloha na dia tsy nisy ny fampandrosoana izay nataondreo araka ny nandrasany vahoaka malagasy. Ary tsy vitatsika zany. Nidina koa ireo zandrikely ireo koa, Génération Z sy ny karazana. Nanamafy ny tolona ary nisy ny fidinana ny dalambe. Tsy vita, aza mandainga zany tsika. Tsy vitatsika nanala ny fitondrana taloha teo raha tsy nisy ny fijoroan'ny tafika malagasy. Zay vao nahafaka ny fitondrany Andry Rajoelina sy ny mpiaradia aminy.
jadona tsy jadona no nisy teto amin'ny tany sy mifanjakana nandritra andreny fotoana reny. Ao ny gadra, ao ny maty, ao ny simba fiainana. Zany no ny ainatsika. Zao ny zavatra misy am'izao. Mafy ny déstabilisation misy. Ny anahy apetrako aminareo eto. Ho fantapoko fantam-pirenena tsy resaka toerana. No nampiady anay hatr'izay raha nanohitra ny fomba fitondrana zay nisy teto taloha teto dia ny fipetrarany rafitra zay maneho fitiavantena. Rafitra zay manosika olombitsy hangorokarena ho mpanan-karena fa ny maro anisa very ao anatin'izay dia tafiditra ao anatiny fantrana. Raha nisy révolution fandiby teto amin'ny tany sy ny fanjakana, mbola tsy nahitantsika espoir izany, ary mbola tsisy zavatra tanteraka izany. Ka fotoana zao kiondala nandalovan'ny firenena izao, nefa mbola misy ny olona zany tsy mino fa hoe afaka miova tsika io rehefa iova. Tiako lazaina dia zao, mazava ny fanazavana zay nataony filoham-panjakana. Ny filoha dia efa nilaza fa tsy maintsy amin'ny farana amin'ny fikanandoam-pirenena na concertation nationale zay safidianatsika lalam-panorenana iny tolona zay natao teo iny. Zany no zavatra andrasany rehetra. Nefa efa bolana tsika zay. Iza no manakorontana eto? Iza no mpanakorontana eto? Mazava ho azy reny olo fitondrana teo aloha zay niala reny. Ireo olo tsy maty voalavan-kibo zay mbola mifandray amindreo no tompony fanakorotanana amizao. Dia tsika rehetrarehetra no lalaovina ao anatin'io zavatra io amin'ny alalany famoahana dossier tampana na fanaratsiana ny fitondrana misy amizao. Za dia tena miteny aminareo za tsy tribaliste ary tsy mirary isiany ady amin'ny sa malagasy. Fa ny zavatra misy amizao dia maneho fa hoe tsy mila iroso amin'ny fanovana rafitra atsika, tsy mila iroso amin'ny fanovana atsika matoa mamboly korontana amizao. Zany 24 mois zany tsy lava, tsy ela zany. Fa nefa zao korontana misy zao zany mazava ho azy tsy hatongavantsika amin'izany concertation nationale zany. Zay no mahatonga amin'ny teny hoe tsy ilamina Madagasikara aty raha tsy centralisme no atao eto. Inona ny antony? Za tsy manohana centralisme fa mba tiako ho lazaina aminareo mazava tsara fa ny olona zay manakorontana eto dia olona mivelona amin'io rafitra centralisme io. Anazy ny radio, anazy ny télévision, anazy ny gazety an-tsoratra, anazy ny vola. Dia izy no manao an'izay manipulation zay. Izy no mamilivily ny opinion publique. Dia nareo very agnatin'izay zavatra zay. Mba hipetrarany centralisme ty itoizany dia le korotana. Tsy manavakavako raha ohatra ka milazan'izay fa zay ny réalité misy. Satria hatr'izay fananana Madagasikara, ny arenan'i Madagasikara, ny volan'i Madagasikara dia mipetraka eto amin'ny kapitaly. Rehefa mipetraka eto amin'ny kapitaly io vola io dia efa misy fianakaviana mivelona amin'ny arenan'ny gasy. Misy clan familialy matanjaka migéré an'io fananan'ny malagasy io. Ka raha orava reo androany, orava io rapitso, tsy maintsy manao zay ho afany izy hoentiny amerenana indray mandeha an'io rafitra zay tsy mahasoa antsika. Zay no tiako ho tonga amin'ny sainy malagasy, indrindra ireo faritra tara rehetrarehetra eto Madagasikara. Tananarivo rehefa mandroso ahoana moa tsika androany mavita manevatevany colonel Mikael sy ny fitondrana zay hoentiny, maneratsira azy, manambany azy, manamaivana azy. Tena tsingoloitsika ambony ambany izy
na amin'ny firazanana na amin'ny fiheviany dia gaga zaho zany mahita an'izay fihetsika zay a satria raha problème voavaha voalohany teto Madagasikara atao aorianan'ny Elany Andry Rajoelina dia famahana ny jiro sy rano teto Antananarivo. Voavaha à 95% ny délestage eto Antananarivo. Mbola tsy mankasitraka ihany. Tena mbola tsy mankasitraka. Ka zay zavatra zay no sariako ny saitsika. Hoe mijoroa atsika zay tara rehetra, ny faritra tara rehetra eto Madagasikara hiaro an'izao fitondrana misy zao, atongavantsika amin'ny concertation nationale. Zay efa nolazainy hoe eo no ametrahantsika rafitra, isafidianantsika rafitra izoran'ny firenentsika ty. Ka reo taranaky n'olona mivelona amin'ny centralisme io, tsy anaiky velively, tsy maintsy ampiasa volana izy. Angala ohatra zao alohan'ny amaliako ny colonel zay nanao vidéo tamin'ny maraina colonel Patrick. Anareo mieritreritra zany fa maimaim-poana regny zavatra nataony regny. Aka fotsiny ao amin'ny ministère santé alohan'ny anohizako amaliako ny colonel Patrick. Ao amin'ny ministère santé ne mahatonga n'io départementa io tsy mety voavaha hatreto, misy fianakaviana ao, misy société ao, mibahana ary mivelona amin'ny vola antambitrisany maro. Anatin'ny taona maro ka anisan'ny mifrene ny fahafahany gasy misitraka an'izany fitsaboana na tsy maimaim-poana izy fa misarany ambany dia ambany zany. Ahoana moa io fianakaviana sy société io anaiky mora horavaina io rafitra centralisé io. Ho anareo malagasy no resako an'izany. Tena tsisy fanavakavahana. Tombotsoany mpagnefefo, mpanao politika eto Antananarivo zay mivelona eto ny fisian'ny centralisme. Tsisy ankoatran'izay. Ary zay no mahatonga eto raha milaza mahitsy any colonel Patrick amin'ny intervention zay nataony. Raha oharina amin'ny fahotana ve vitany Andry Rajoelina sy zavatra misy hitanao amin'izao zay mampitarina anao, mitovy ve lanjany io? Mazava ho azy tsy hitovy satria 9 taona Rajoelina teo, 4 mois zao fitondrana zao, na vita na maha problème ny Antananarivo nefa zanany nitondra teto nandritra ny 9 taona. Le olona afaka vahitsika sy ambanibanitsika na vita na maha ny délestage zay nenanareo tetoa tao anaty efa-bolana. Aoka tsika ho franc, ary aoka tsika tsy tsara velatsy. Misy ny ezaka ary misy ihany koa ny tsy mety. Zay mahatonga ny remaniement io. Izay olona tsy maharaka, tsy navita ny asany amin'ny zavatra takina aminy esorina fa zay navita apetraka eo. Mitodika aminao manokana colonel Patrick. Za tsy miaro an'izaniza. Jenanao tsy mety eto amin'ny firenena eto. Fa zao mba hoviny anao mba miteny hoe inona ny adalana nataony Andry Rajoelina teto amin'ity firenena ty. Mba mamoaka dossier ny Andry Rajoelina amin'ity firenena ty. Taorinany fialany teto, na izy mbola nitondra, na izy fa niala teto. Tao olona voafetra ihany no resahinao sanandro eto. Ary raha manaraka ny vidéonao tsy kitikitianao mihitsy indreo olona zay mamboatra an'ity firenena ty fa olom-baovao miaraka amin'ity fitondrana ty no tenenina isanandro. Za eto tsy vavolombelon'olona zay manao zavatra tsy mety. Fa tsika kosa mahafantatra tsy olona iray na tonga ny fialany Andry Rajoelina teto fa olona maro nitambatra. Ao ny mpanambola, ao ny mpanao politika, ao ny mpianatra, ao ny malagasy maro anisa na de tsy miteny aza ny sasany. Fa ny fahitako anao zany mercenaire anao. Ary mercenaire zay mifandray amin'ny Andry Rajoelina sy ny firongony. Ary teneniko mihitsy ny firongony na afaly anareo na tsy afaly anareo. Satria matoa misy mbola misy sakatsakana ny fanovana misy eto mbola ao nareo. Ahoana moa tsy afantarako hoe ravan'ny gouvernemanta? De iny anao manao vidéo. De jour na ravan'ny gouvernemanta io iny anao manao vidéo. Inona nefa nahatonga ny fandravana ny gouvernemanta io?
na tonga ny fandravana ny gouvernemanta io dia mbola fitakiny vaoaka malagasy indrindra fa ireo zay nametraka ny titolona ty isan'izany zahay hoe raha vao gouvernemanta io satria mbola ao firongony mbola mitondra firongony de inona no mampivoaka anao androany manenjika tsy gouvernemanta ny enjenao fa filoha mihitsy no enjenao fa maninona anao tsy manenjika ny premier ministre fa maninona anao tsy manenjika nireo clan Rajoelina reo za eto tsy mahafantatra fa zavatra hita maso observation no razaiko fa any amin'ny colonel Mikaely anao no miantefa fa avelanao premier ministre sy ny ekipany ka zaho eto de milaza aminao mahitsy avelao ny resaka rasisme zogobe anao ny resaka teo hoe resaka merina makaleo tsofina meritreritra an'izany foko 12 tsika eto ary samy manana ny fiaviany manana ny finoany tsy possible mihitsy ny président 12 fa tsy maintsy ray na vaiza io na vaiza io rairay amin'io foko zay misy eto Madagasikara zany tsy problème ny ainatsika zanaka Tananarivo mba tsy lazako hoe foko merina nitondra depuis 2002 jusqu'à 2025 tsisy problème zany teto ary ny fidy ny zanaky ny faritra nametraka ny zanaka Tananarivo tsy problème zany ary androany koa raha miova tantana koa ty firenena ty tsy problème amiko zany fa ny na zany ny masarom-piaro ahy ny fanakorontananareo atao fanakorontanana inina atao mba tsy atongavana amin'ny concertation nationale ny anoanako ny fitondrana ty anoanako ny président Mikaely de ny hitondrany an'izay concertation nationale zay hisafiditsika ny aorina ny eo andrasatsika rehefa aveo hoe iza no apetraka eo tsy resaka foko na fiaviana na couleur problème ny firenentsika ity fa ny rafitra de mba aza manipulena ny vahoaka malagasy atoroy azy ny lala izoratsika ny problemenao personnel aza fangaronao amin'ny raharam-pirenena fa ny rafitra no andrasatsika eto ho an'ny taranaka mamparatsika fa tsy olona de aza manavakavaka ihany koa fa natao ny Andriamanitra atsika petraka amin'ny tinosy ty ato fananatsika tia de anjaratsika mikolokolo azy aza torona vilana fa mahafantatra ao miteny eto zao mahafantatra hoe inona ny domination misy eo anivon'ny ministera inona ny domination misy eo anivon'ny présidence mbola misy an'ireny zavatra tsy milamina tsy mifanaraka ny zavatra takitsika ary zay mahatonga an'io remaniement io hanitsitsika hanao fomba rehetra ahafahan'ireo olona zay nanao zavatra tsy mety amin'ny firenena miala tsy mitantana n'ity firenena ty tanjona zany iarahatsika fa maninona tsy toanatsika fa hitady ve tsika hokorotantsika de iverina tsika rehefa aveo amin'le fomba fitantanana taloha efa natao zany tamin'ny 2002 efa nitsangana ny province autonome izany nandrava azy rava izy ary tsy verina izy zatreto tonga 2009 apetraka ny décentralisation effective ny afarany ny veritsika zao zay miresaka aminareo zao solombavambahoaka mahafantatra ary placé amin'ity fitondrana ty mahafantatra ny zavatra mandalo eto tsy vonona zany ny ankamaroan'ny mpanao politika indrindra fa ny politisianina eto Antananarivo hirosoatsika amin'izany état fédéral zany hirosoatsika amin'izany province autonome zany ka zay no mahatonga ny teny teo hoe tsy ilamina ty firenenantsika ty raha tsy ny centralisme mipetraka eto ka anaiky an'izany ve tsika satria zay no tadiavin'ny mpanambola zay no tatavin'ireo olona efa zatra ny tsetritra renany Madagasikara ty fa za tsy mila an'izany ivery koa fa nivoaka malagasy maro anisa koa mba te hiala amin'ny situation zay misy atsika zao ka io lalana anakiroa ihany na tsika mipetraka amin'ny centralisme io zay ny ainatsika hatrazay nampijaly atsika na tsika miditra fanovana rafitra hafa zay andraindraytsika everitsika fa irosoatsika amin'ny fampanosoana nyty firenena ty aza zavatra minime no mila diabolizentsika diabolizentsika
fa mba misy zavatra bevata ve mikatso ve amin'ny firenena eto tsy zavatra mikatso eto mirosotsika zao andrasatsika mila mahandritsika nanana pasiansy tsika sezana andesiny any Rajoelina amin'ny fitondrana artista ndraiky Zara Cuvette nefa neritreritra tsika fa androso tsy nandroso tsika katimoatsika mba fa hitahita hoe io misy zavatra mandeha eo de kortanina le izy ka saropiaro amin'ny teny eto ary vonina ijoro hatramin'ny farany atongavatsika amin'ny concertation eto tsisy resaka androm-panjakana rava zany lazaiko aminareo zany départ zéro tsika ary tsy matahotra ny tsy ahazo toerana zany raha zany ary tsy mila toerana koa fampilaminana no ady ane nahazahoana an'ity fitorana ty ary ny ady zay efa nigadra zay niantoka amin'ny fiainanay ary potika nefa tsy mipetraka ka ahoana moa tsy ho saropiaro androany ary zavatra ny adivako hatrizay ny resaka décentralisation mba malalaka amin'izay faritany mba mifaninana sa mahafaly anareo tsika hiverina amin'ny hoe vidiny lavani 25 000 kilo kraby tsisy vidiny jirofo kakao kafe volamena gaboraraka pitrandraka maro nefa vokatra mivoaka ivelany tsy hita zany ve mahafaly atsika ny filera rehetrarehetra potika anarina an'izay no zavatra andrasatsika fa rehefa centralisé pouvoir eo de dikan'izay zany gaboraraka ohatran'izay foana fitondrana ty firenena ty ka tokony mahasarom-piaro atsika malagasy zay antsika malagasy Tananarivo zany fa mandroso zany fa développé zany tsisy province mitovitovy amin'ny Tananarivo zany raha Tananarivo fa mavita 100 km ny province rehetrarehetra mbola any amin'ny 10 km école partout ny lalana misy ato tsisy zavatra mahory any orinasa misy ato any amin'ny faritra tsisy an'izany tara any nefa ny arena rehetrarehetra ny vola rehetrarehetra amin'ny ankapobeny raha tsy lazako 90% ny vola rehetrarehetra avy any amin'ny faritra nefa tsisy miverina any zany no zavatra andrasatsika amin'ny fiovandrafitra mba hoe mitantana milimiara ny province anankiray ariary isan'ny province mitantana milimiara ariary ahoana moa tsy ampandroso antsika zany ve tsy ho andrasatsika zany ve tsy tiatsika androany tsika mavita manometsina ny fitondrana eo ny olona rehetrarehetra ao anatin'ny fitondrana eo aratsina de zay remarika anankiray koa ty ny olona mitsangana am'izao jereo tsara le olona na ny ivelany le eto Madagasikara avy aiza avy Antananarivo eto aoka hitsy zay aza sitriky zay mpanao politika na influenceur avy any ivelany na eto de avy eto no mikritike mafy any fanjakana eo fa ny any amin'ny faritra any moa fa zatra foana tolorana de miandry ka raha anareo matoritory zay ny olona tara rehetrarehetra any amin'ny faritra any tsy midefandra an'izao fitondrana zao ny malagasy rehetrarehetra zay fa diranovana mahantra tsy miaro an'izao fitondrana zao andrasonareo fa ho avy eo artista ndraiky cuvette ndraiky fizarana vary fa tsisy mangarahara zany amin'ity firenena ty tsy voafehy ny Tananarivo zany ty Madagasikara ty fitiavantena ho an'ny politisianina zay mieritreritra fa hoe miainga avy eto Antananarivo ny fampandrosoana ny Madagasikara ny fahaleovantena amparitra tsirairay no miantoka ny fandrosoana ty firenena ty aza mifanitaka atsika zay no zavatra ampitaiko aminareo ka na iteninao io kolonely io isan'andro reny zavatra minime reny ny décision goavana de ny isiany deadline de ny isiany tondro zotra efa mivoaka moa izy iny atongavatsika amin'ny concertation nationale ho tafiditra ao daholo ianareo zay nitondra taloha teo reny na talohan'izay na am'izao satria firenena raha manana ty fa aza korotanina tsy atongavatsika amin'io ny mpanao politika ne mahazo tombony foana na mikorontana ty na milamina ty fa ny sasany ny ankamaroany nylay matanjaka amin'ny mpanao politika de mieritreritra zao fitondrana gaboraraka no ahafahana mampandroso ny fiainany sy ny fiainam-pianakaviany zany no tadiaviny zany fa tsy fiainany malagasy ka zay zany izy ary piray tanorazana namako manoloana ny video zay natao ny kolonely tamaraina teo reny de misy olo maniraka izy andro nanao vizity nivoaka izy ravany gouvernemanta voaka izy haitsika tsara fa misy zavatra tsy nandeha tamin'iny fitondrana taloha teo nandritra n'iny gouvernemanta zay taloha teo raha tsika nahita zany
betsaka ny kajikajy politika. Betsaka misy olona mieritreritra hoe azy ny filoha, izy no mandidy ny filoha, izy no manao zay tiany ataony, izy no mametrapetraka olona partout era Madagasikara. Nisy an'izany tao, nisy kajikajy politika zany. Fa tsy zavatra zay mandeha eo zany nafaly ny afaka ny kristian. Fa mangina aho satria fantako ataovinareo ny ataonareo fa any amin'ny concertation tsika mifankahita. Zaho tsy ho voavidinareo vola mihitsy amin'ny fifidiana rafitra ho an'ny taranaka mampara. Ny ahy efa iainako zao efa vita. Anareo moa mafantatra fa tsy maintsy ho tsara fiainan'ny taranaka mampara korapitso. Taranaka anao raha ohatra ka ratsy ny fondation-ny fanavaozana zay apetraka tsika, raha ohatra ka ratsy ny zavatra apetraka tsika anatin'ity fanavaozana ty, de zay misy impact amin'ny zanaka atsika zao, amin'ny zafiafitsika zay fanapakevitra zay ho tonga eo. Zay no mahatonga ahy zany amin'ny teny anareo hoe ireo olona zay mitady fanakorotana anareo te amerina antsika anatin'ny centralisme. Ary raha ohatra ka tsika miverina amin'io mangina media reo, tsy miteny reo gazety tsy ahitanao feo, fa ianao zay malahelo any amin'ny faritany agny hoe zahay ohatra nyty foana fiainanay, zahay ve de angataka foana isan'andro. Zay no mahafaly ny mpitondra politika zay manoana ny centralisme. Fomba hoana moa risy lahatra na eto, région melaky misy pétrole, tsy miroro. Bemilanga mbola miampy an'ny nosy Joan de Nova, misy gaz eo. Firene faritra tokony androso indrindra eto Madagasikara, farany mahantra indrindra eto Madagasikara. De iketsika zany mandra-poviana tsika neky an'io. Aza tiatena. Za miteny anareo na pasoana domy androany tsy problème zany. Fa ho antaranaka tsika. Rafitra. Raha very rafitra amity tsika miverina io centralisme io, zay voiziny sasany misary adala eo reo. Very tsika. Za miteny anareo. Ho ela koa tsika voisy révolution. Fa nisy firy moa révolution natao, échoué. Misy ny maty, ngadra tao anatin'ny prison. Nisy ireo miaramila zay nanohatra nanao, ngadra potika carrière voatonga tsika amizao. Maro ny révolution zay natao fa nitsefitra, tia, tafita. Fa raha very amizao tsika, tsy haiko hoe ela. Satria tsika zao malalaka afaka miresaka. Aoka tsika ao anatin'ny fifanajana ifampiresantsika, aneho tsika hevitra tsika. Saropiaro tsika amin'ity firenena tsika ty. Mandalo ny fatanorana. Zaho mampirisika antsika moka hevitra tsara, fa tsy mampirisika antsika hitondra fanakorotanana. Fa zao afatra ko apetrako amin'ny fitoram-panjakana. Entitra kosa tsika ho fanesorana ny olona zay navita zavatra tsy nety amin'ity firenena ty. Ary fitondrana andreo anivon'ny fitsarana maefa amin'ny eloka zay vitandreo. Aoka tsy hisy kajikajy ho any antoko na ny olona zay kaiky ny filoha. Mba ho kajikajy hitondra tsika any amin'ny fanavaozana marina, hitondra tsika amin'izay fikaonandoam-pirenena zay ho atao tsy ho ela zay. Zany zavatra tokony hisy hifantoka amin'izay ny fitoram-panjakana. Aoka ty fifamelana ty. Fifamelana zay ho an'ny mpanao politika fa tsy ho an'ny malagasy. Ny mpanao politika na navita tsy mety io mavita mifamela, nefa tsy zay ny zavatra andrasantsika. Apodiko foana, teneniko foana, hafa ny gadra politika. Izay noho ny firan-kevitra, noho ny fijoroany, noho ny fiadivany tombotsoam-bahoaka, nampigadra azy. Hafa ny mpanao politika ny gadra, noho ny détournement nataony, noho ny zavatra tsy manjary nataony. Ka zay ngambany mbola hitako hoe mahatonga andreo olona reo mbola placé, ary ny olona zay nanao tsy nety mbola miriaria, ary mbola mahavita manakorontana. Raisonareo ny adidy, atoloronareo ny fitsarana, fantatra daholo ny dossier tsy nety nataondreo, amin'ny alatra zay nataondreo, amin'ny détournement zay nataondreo. Aoka ho diovina ty firenena ty. Ho an'izay olona nanao tsy nety. Fa zay moa zany zavatra tiako ampitaina eto, aoka tsika samby ho mailo, aoka tsika makafaka, tadidionareo tsisy lalana maro ty, na miova rafitra, na tsy miova rafitra. Ho an'izay miova rafitra, mijoroa miaro any rafitra zay toananao. Fa zay tetazona an'izao fitondrana vahoaka malagasy namako. Ry vahoaka malagasy izay pretanindrazana amiko. Aoka tsika ho mailo hatrany, aoka tsika hijoro hatrany, aoka tsika tsy vitan'olona no manipule antsika amin'ny hoavitsika zay andrasantsika hatra'zay. Enganetsika mba ho tody soamantsara
amin'ny fametrahana gouvernemanta vaovao ary tokony ho sahy ny filohan'ny fanavaozana manala an'izay olona tsy mahomby rehetrarehetra fa tsy tokony hisy influence nizaniza fa hitatsika izy amin'ireny ministra reny no niasa iza ihany koa no tsy niasa koa ary antsika rehetrarehetra mivonona amin'izay concertation nationale zay tsy maintsy io ihany no ivoahantsika fa raha sanatria mivava tsy tonga eo tsika dia hifanometsiny mianakavy ato tsika fa ny mpanao politika samy manana ny kajikajiny fa ny anay kajikajinay rafitra miova fotsiny zay rafitra miova na décentralisation iny moa zany tsy maintsy hitambarany FDB rehetrarehetra fa ny état fédéral na province autonome za tsy manana choix ankoatran'ireo fa zany centralisme zany fahavalo zany fahavalo ny fampandrosoana zany fitiavantena zany fanambakana zany ka aoka tsy nerin'ny volany no ifehitsika fa ny conviction tsika ny toetsaitsika tsika efa nijaly hatr'izay io avelao tsika ho tonga amin'io fanovana rafitra io fa aza manipulen'olo fa manenina tsika zao miteny aminareo zay moa izy tsy torapoa fa tena zavatra tena hitako izy ty lazaiko aminareo ny pouvoir centralisé dia mamelona fianakaviana vitsivitsy antokony olombitsy mizara ny fananatsika migoka ny arenatsika fa rehefa décentralisé io mahatsaro sambatra tsika rehetrarehetra eo mba ambony ny fomba fisainatsika tsy mirefarefa amin'ny tanytsika tsy mifanavakavaka atsika fa mampiray antsika ity nosy ty ary mampiray antsika koa ny fampandrosoana n'ity firenena ty mahatonga atsika mizarazara io dia avy amin'ny tsy fandrosoantsika no ny fanambakana zay ataon'olo vitsy zay izy fa misaotra atsika zay nanaraka sy ny aino an'izay resadresaka zay natao teo zay